Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanavarapatsika ravaka tratraiky somafa 4 ny volana oktobra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Efesiana. Efesiana toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 1:9. Efesiana toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 9. Vakino anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny nifidianana antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay akasitrahany fony ho fideranany voninahiny ho voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka ny nifidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Andriamaka efa niresaka isika teto momba ny antsoina hoe filôzofia existentialisme na ny marimarina kokoa momba n'ilay filôzofia existentialiste antsoina hoe Søren Kierkegaard. Naka niresaka isika tamin'izay fotoan'izay hoe ity filôzofia ity izay filôzofia protestanta niresaka zanaka pastera nanao teolojia niresaka rehefa niresaka momba ny fisiana izy dia nanazava n'ilay teny malaza hoe c'est l'essence qui précède l'existence. Zany hoe zava-dehibe ilay antom-pisiana, zava-dehibe ilay dikan'ilay fisiana, zava-dehibe ilay tena anton'ny fisiantsika no ilay fisiantsika. Zany hoe tsy ilay fisiana materiel akory ny tena zava-dehibe fa ilay antony miteraka ilay materiel. Zay zany tena ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny fomba fijerin'ny Søren moa kristianina mpino ary dia resy lahatra fa tsy ny matiera akory ny zava-dehibe, tsy ny matiera akory ny zava-dehibe fa ny antony fisiany ilay miteraka nisy voalohany dia izao tsy ny matiera akory. Dia mifanohitra amin'io sa mazava ho azy lay filôzofa existentialiste ohatr' azy ihany aty aoriana beany lay antsoina hoe Jean-Paul Sartre izay mifanohitra an'izay indray fanazavany hoe c'est l'existence qui précède l'essence. Zany hoe ny zavatra efa misy efa eo zany io toy ny matiera na io ny zavatra hita maso dia isika ny mampisy heviny an'io isa maso aza mametra-panontaniana hoe avia izy io inona io fa ampiasao fotsiny dia enao no mampisy heviny an'io zavatra io fa tsy ny anto tsy ny fisiany akory nisy taloha fa efa eo izy dia anjarantsika mampisy heviny azy raha tsolotsolona amin'ny ankapobeny dia izay satria Sartre tsy ino n'Andriamanitra tsy akory. Fa eto amin'ny tadininy ity dia tena mifanitsy indrindra amin'ny fomba fijerin'ny Søren. Hoy Paoly eto mitemana hoe araka ny nifidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Mbola tsy ary akory ny fanorenana izao tontolo izao dia efa nifidy antsika Andriamanitra. Zany hoe itsika zany efa nisy talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Hoy Paoly eto mbola tsy naorina akory izao tontolo izao, mbola tsy nisy zany ny izao tontolo izao dia efa nifidy dia efa nisy tao amin'ny tompo isika. Zay mahatonga Søren miteny hoe c'est l'essence qui précède l'existence. Zany hoe eo Paoly dia manazava an'izany hoe mbola tsy ary izao tontolo izao, mbola tsy nisy akory ny fanorenana izao tontolo izao dia efa nofidin'ny tompo tao aminy isika. Ravako inona ny dikan'izany? Ny antom-pisiantsika dia ao amin'Andriamanitra. Tsy misy heviny ny fiainantsika raha tsy ao amin'Andriamanitra.
ao amin'Andriamanitra no mampisy heviny tsy hoe ny isan'androntsika ihany fa mampisy heviny mihitsy ny lasantsika ny ankehitrintsika sy no avintsika. Raha ohatra ka mieritreritra ny olona ny hoe izy no mampisy heviny ny fiainany hoe misy azao ndeha hanao an'izao ndeha hanao an'izao dia fahadso-kevitra lehibe zany fréaréano zany zay mahatonga amin'ny bokin'ny epistiliny Jakoba ny teny manao hoe tandremo ny fréaréanareo fa tsy nareo no mampisy heviny ny hevitra ny fiainanareo ka iteninareo manao hoe raha pito zay andeha ho any anany na hivarotra raha pito zay anamboatra an'izao raha pito zay mikasa ny ry raha pito zay dia fréaréana ihany zany hoy ny epistily nosoatan'i Jakoba satria ny fieritreretantsika fa itsika ny mampisy sens mampisy heviny mampisy dia ny fiainantsika de zao fréaréana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra indrindra marina fa ny ota rehetra de tsy akasitrahan'Andriamanitra fa raha misy ataontsika hoe loharahany ota de zao ny fiavinavonana. Le fiavinavonana tsy le hoe tsy miaraba olona loatra iny endrika isehony ihany le hoe sarotra tonina le hoe mihevitra ny tena ao ambony noho ny hafa iny ao anatin'ny fiavinavonana fa ilay antsoina hoe fiavinavonana de zao lay fiheveran-tena ho tsy mila an'Andriamanitra ary ndrandray fiheveran-tena ho mihevitra ambony no Andriamanitra na mihevitena ho Andriamanitra mihitsy ary izany mety tsika mietrerona tsisy manao an'izany angaiza moa de isy olona hevitena ohatran'Andriamanitra ngamba tsy isy olona an'izany na hoe hevitena mitovy amin'Andriamanitra ngamba tsy de isy olona anao an'izany loatra tsy ny teny an'izany ny olona fa izao ny ataony de manao an'izany mihitsy ny ataony de zao maka ny toeran'Andriamanitra amin'ny lafin'ny fanapahan-kevitra mandidy alohan'Andriamanitra amin'ny lafin'ny fanapahan-kevitra tsy mieritreritra ny ho avy amin'ny raha fitondrany fiainany ary ririra de tsy mieritreritra mihitsy ny fitsaran'Andriamanitra dia avinavina mihitsy rehefa ny olona no mieritreritra fa ny vokatry ny fiezahany ny vokatry ny fikelezanainany izy no mahatafita azy izy no mahatonga azy mamiratra ny fiezahany ihany mahatonga azy tafita amin'ny fiainana zany rehetrany dia taratry ny hoe avinavina tsy filanan'Andriamanitra tahaka nataony lay zanaka adala rehefa nangataka tamin'ray manao hoe aleo andeha za tsy mila anao intsony ny raiko omeo amin'ny fananako tsisy ilako anao za tsy te hiankina aminao zay mahazanaka adala azy ary misy olombelona tahaka izany mihitsy inona moa ny ilako an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako tsy mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako fa za ihany mampisy heviny ny fiainako miasa de mahazo vola de manao zay tiako atao manao zay tiako atao de sambatra misy olona dia mieritreritra amina lozika tahaka izany fotsiny de reny lay tenenina hoe miavinavina tsy le miavinavina amin'ny lafiny tsy miresaka manoatra fa lay miavinavina tsy mila an'Andriamanitra mihitsy ary reny lay tarazo ny tenen'ny Sartre ny hoe izany mampisy heviny ny fiainako c'est l'existence qui précède l'essence zany mampisy heviny ny fiainako za mampisy heviny ny isan'androko za ihany mampisy dikany iny io ty rehefa tiako atao an'izao ty de zao ty izany mamolavolany ny zavatra zay misy eo amiko zany mampisy heviny an'io misy hazo de za mampisy heviny an'io azy io hoe ndeha anamboarako an'izay ndeha anamboarako an'ity misy vato de za ihany mampisy heviny an'ity misy trano ao de za ihany mampisy heviny an'ity tsy mametra-pantaina mihitsy hoe inona ny tena dikan'ity inona ny natonga an'ity teto ambonin'ny tany ary dia etso ahitsy Paoly zany hoe ao amin'Andriamanitra ihany no misy heviny ny fiainantsika raha vao tsy ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika de tsisy heviny raha vao tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainantsika de tsisy heviny ina moa ny dikan'ny hoe fiainana tsisy heviny de mazava ho azy fiainana tsisy fifaliana fiainana eto amin'izao tontolo zao tenenin'ny tompo anao hoe atopatopan'ny rivotra tahaka ny akoho fa ahelin'ny rivotra ary tahaka mahatsiaro ny tenin'ny Ntaolo manao hoe tahaka ny angidina miriri foana tahaka ny angidina any ankady ihany no miafarana ary dia tahaka izany ny fiainan'ny olona tsy manadino ny fisiny ao amin'Andriamanitra fa rehefa ao amin'Andriamanitra isika no manovo ny fisintsika voalohany indrindra hoe za ao aminao Andriamanitra misy asatria misy ianao Andriamanitra de ao amin'Andriamanitra no metrahaka fanontaniana hoe inona moa zany ny zavatra andrasanao amiko Andriamanitra inona moa zany ny zavatra tianao ataoko Andriamanitra inona moa ny zavatra mahafaly anao Andriamanitra
ary rehefa izay fanontaniana izay no valitsika ao amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra atsika koa izay rehetra ilaitsika afahatsika misy heviny ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe manasikasina mihitsy manao hoe mbola tsy ary nge zao rehetra reo de efa nifidian'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa lehibe zay aseho ny telin'ity de le hoe fifidianana. Avy amin'io no nahatonga ny Jean Calvin iresaka raha antsoina hoe prédestination. Hoe nofidin'Andriamanitra taloha fahariana izao rehetra zao. Zay le hoe lay tsy hoe ny antom-pisinao ihany nofidin'Andriamanitra fa ny lalana sy ny dikany fiainanao de avy amin'Andriamanitra. Ary io no mahatonga ny réformé calviniste miresaka be mihitsy momba ny prédestination reo mpandovan'ny Calvin. Marina fa etikevitra be zany, marina fa tondrotsika hoe efa teolojia efa nilaza ny toetrandro. Fa andeha tsy ho resahantsika zay fa ndeha resahantsika kosa ny hoe lay nofidin'Andriamanitra de zao manao hoe tsy niankina tamintsika kay lay fifidianana fa niankina tamin'Andriamanitra irery ihany. Zany hoe za zany tonga tahak'izao, za tonga kristianina, za tonga amin'ny andraikitra tahak'izao, za tonga amin'ny toerana tahak'izao, za tonga amin'ny adidy tahak'izao, za mandray zavatra tahak'izao de zao tsy avy amiko le izy fa avy amin'Andriamanitra. Ny tiany Paoly ho takatrao zany de zao, tsy hoe ny antom-pisinao ihany no avy amin'Andriamanitra, tsy hoe ny dikany zavatra ataonao ao amin'Andriamanitra ny misy heviny, fa ny tiany ny tompo takatra koa de zao lay tenin'ny Paoly malaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao anao. Ao amin'Andriamanitra zany ny fidin'Andriamanitra isika, tsy noho ny fahatsarantsika toy izao isika nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ilay fitahiana sy ilay fahasoavany isika satria izy no nifidy atsika. Jaona 2:10 hoy Jesosy manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo sy nanendry anareo. De hoy Paoly manao hoe io fifidianana sy fanendrena io de tsy hoe amin'ny vanim-potoana ankehitriny ihany fa talohany mihitsy ny fampipisiko de efa nifidy Andriamanitra. De Andriamanitra ny teny ny tompo ny teny an'io tamin'ny Jeremia, ny tompo ny teny an'io tamin'ny mpaminany manao hoe mbola tany am-boky ianao de efa fantatro, mbola tsy ary akory ianao de efa fantatro. Rehefa izany finoana zany ny mahatonga atsika manana toe-tsaina mandresy, izany finoana zany mahatonga atsika manana toe-tsaina manana fanetretena, satria fiainana misy heviny, fiainana misy dikany, tsy fiainana giazany fantranana ny tebiteby na fiainana variana mirendrarendra zao tontolo zao, fa fiainana mianana antom-pisina mazava de fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany de zao hoy Paoly eto manao hoe inona ho ny anton'le ny fidianan'Andriamanitra atsika talohan'ny fanolorana zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsinisika. Zany hoe raha toka teto efa nohariny zao tontolo zao, efa simba zao tontolo zao isika dia sy nataona efa tafiditra ny fahotana raha tao anatin'izany zao tontolo zao zany no nakan'Andriamanitra atsika no nanaovan'Andriamanitra tsika de simba isika. Fa i Paoly manao hoe mbola alolavitra nidiran'ny fahotana, alolavitra ny nanaovan'izao tontolo zao no efa nanaovan'Andriamanitra atsika no zany dia tsy mahakasika atsika ny fahasimbany zao tontolo zao. Zany hoe ity ny fahotana teto amin'ity zao tontolo zao ity de zao toy ny zavatra tsy mahakasika atsika. Satria tsika ao amin'ny tompo, satria tsika efa noharian'Andriamanitra ary efa nidiovon'Andriamanitra tamin'ilay Jesosy Kristy tompo de izao tonga tsy manatsiny isika, tonga masina isika satria tsy avy amin'izao tontolo zao, tsy nohariana ho an'izao tontolo zao fa nohariana ho an'Andriamanitra. Zay ny mahatsy-panota, zay mahamarina atsika, tsy nohariana ho an'izao tontolo zao, tsy ampiasaina ho fitaovana zao tontolo zao, fa alohan'ny faharianan'izao tontolo zao de efa teo isika. Noho zany tsy ny fahotana akory no antom-pisitsika, tsy izao tontolo zao no antom-pisitsika fa Andriamanitra. Nefa koa malala masina isika, mba ho masina isika ny nifidianan'Andriamanitra atsika de mba ho masina. Miorikoditra ianao rehefa mijery ny teny maloto indraindray ao anatin'ny tambajotra ny ataontsika hoe isan-karazany, sanatria tsy manome tsinona izany iza fa manahitra
manahitra ny mahita teny maloto andrandray toy ny zavatra toy ny fahazarana mihitsy ny miresaka zavatra tsy madio ao anatin'lay lay tambatsotra miororo anao ndraindray sanatr'indresaka mahita marika fitafiana izay hafahafa be na ny anarany ara sanatry efa lasa marika mola izy mialatsiny efa lasa marika akanjo le izy matière fécale sanatr'indresaka mialatsiny indrindra marika akanjo marika fitafiana zany angina anarale lamody magasin lehibe any Paris mivarotra akanjo tsara tarehy be fa nefa zany marika an'ilay izy zany marika an'ilay akanjo sanatria lasa tsy manaitra an'izao tontolo zao tsony miresaka zavatra tsy madio maloto marikoriko raha ndraindray sanatria dia lasa fiainana zao tontolo zao zany ary ndraindray lasa ohatran'ny lasa efa andavanandron'ny olona tsy ny teny maloto ihany fa ny fifampifangaron-javatra tsy mipetraka tsony le hoe masina tsy mipetraka tsony le hoe aoka ho masina ianareo satria masina tsy mipetraka tsony lay fanajana ny fahamasinan'Andriamanitra mo fa ny fanajana ny fahamasinana zay rehetra mo everinao masina tsy mipetraka tsony mihitsy de apatsihivon'ny Paoly eto fa tsy hoe tonga ho azy ao anatin'ny olona tsy akory ny fanajana ny fahamasinana fa izao tontolo zao tsy natao anaja ny fahamasinana fa isika pino de zao tian'Andriamanitra ny ho masina inona moa hoe masina ny masina de zao miala amin'ny fahotana tsy mifangaro amin'ny fahotana tsy mifangaro amin'ny lotony zao tontolo miavaka mihitsy ary manjary mitondra aina sy herim-pana satria ny fahamasinan'Andriamanitra de manjary fahamasinatsika l'Andriamanitra gera ny teny tamin'ny Abrahama manao hoe ianao any de ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra mitaranakao de ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra satria nahoana satria masina amin'ny toerana zay ianao taranaky Abrahama isika taranaky Abrahama noho ny batisa mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fa 7:20 zay rehetra natao batisa ho an'ny Kristy de nitafy an'i Kristy tsy misy intsony na grika na andevy na tsy andevy lalàna fa iray ihany amin'ny rehetra ao an'i Kristy Jesosy ary satria isika vita batisa de taranaky Abrahama ary mpadovany teny fikasana mazava ho azy dia le mahavita batisa tsika ny mahatonga atsika taranaky Abrahama ka miaraka mandova lay teny nampanantenana hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra izany hoe ho tonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra isika amin'ny toerana zay misy itsika de tahiana le toerana tsy hoe le toerana no mitondra fitahiana ho atsika fa isika no mitondra fitahiana ho an'ilay toerana ianao zany tsy mitady toerana hitondra fitahiana ho anao raha taranaky Abrahama rehefa mino an' Jesosy anao de zao ianao ny tonga fitahiana ho an'io toerana io no ianao de tahiana le toerana satria ianao mononao amin'io fokotany io na mononao amin'io firenena io de manjary tahina io no ianao manjary tahina io no ianao fa tsy hoe rehefa ao misy olona de zao tonga ozina ho an'lay fiarahamonina izy satria be zay ny mpanompo sampy tonga ozina ho an'ny tonga mitondra ratsy ho an'ny hafa izy fa rehefa ao amin'ny tompo ianao de ianao zanaky ny fitahiana de ny tompo io hitondra fitahiana ho an'ny firenena rehetra de satria ao ianao de mitondra lay fitahiana ianao ao amin'ny faritra misy ianao io no ianao de tahiana le firenena na dia firenena ataotsika hoe tsy mpivavaka aza na de firenena mety hoe tsy matahotra an'Andriamanitra de no ianao mononao de zao tonga fitahiana ho an'io ianao mitondra fitahiana afaka malala zay nge mahatonga amin'ny baiboly eto ny teny manao hoe no amarinina isika ary masina isika mitondra ny fahamasinan'Andriamanitra ao amin'ilay fiarahamonina misy atsika de manjary fitahiana ho an'ilay fiarahamonina afaka toko ho atsika ary ity tenin'ny Paoly ity amin'reto rafin-javatra roa ireto tian'Andriamanitra isika ary nofidin'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra notefen'Andriamanitra asan'Andriamanitra talohan'izao rehetra zao mihitsy ary ny fitahiana ho atsika fa ny faharoa lehibe de izao fahatokina ny fahasoavan'Andriamanitra miverimbery ny teny fahasoavan'Andriamanitra hitatsika amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina hoe fahasoavan'Andriamanitra tsy hoe matoky ny fitiavan'Andriamanitra ihany isika tena zava-dehibe zay fa matoky koa ny fahasoavan'Andriamanitra
afaka malala enganeandriamanitra hitahy anao mandrakariva ary enganeanao atoky amin'ny fitiavan'andriamanitra anao fa andriamanitra de manomana fifaliana sy fahasoavana ao anao efa nantsony ianao tiany ianao marina sy matoky izy ivavaksika tompo am'soranao zay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manome toky anay fa ao aminao no antom-pisinay antom-pisina zay fahasoavana fifaliana de taio Jesoa ty tontolo andronay ty amin'ny tontolo andro ahitanay fifaliana sy fahombiazana ho tontolo andro iarahanay aminao ho tontolo andro ahatsiarovanay fa Andriamanitra mampandresy any mandrakariva ianao de taio ny asanay taio ny fikasana rehetra ty anatinay raha kofy amin'ny rano Jesoa zanakao de hamariny mandrakariva izahay satria efa niantso anay ho amin'ny fahamasinana ianao ary efa niantso anay ho vavolombelonao manjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy manavy fa sao mofinainay zao fa afaka manokana zay Jesoa ny asa any vohitsara mamarapahana zany fanamboarana zany fiangonana zany zay mpanaraka zao mofinainy zao de mivavaky zay tompo ho an'ireo mpiasa zay efa mikarakara ny fametrahana ny varavarana sy ny kojakoja madinika de manapia azy ireo ianao de famaraparana zany asa zany toany ambany famindramponao vita ny asa azy izay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany de misaotra tompony amin'ireo fahafozana maro samihafa na avy tany zany trano zany de ho anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra fampitoero aminay Jesoa ny fiadananao amen